Miarabantsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny fampiaraham-baovao eto amin'ny fitalavitra TV Plus Madagasikara ary manasanao ihany koa araka izany sy hatramin'ny farany miarabana koa Gracia andresitomerina. Miarabanao reo miary manana miarabantsika natokantrano ihany koa manaraka ny fampiaraham-baovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao. Lohatenim-baovao tapany voalohany avy hatrany ary nanamafy ny minisitry ny fitsarana Fanirisoa Irinaio Androany fa tsy nahazo toerana mitokana Irina Rakotomanga fa miaraka amin'ireo vehivavy voafonja ao Tambora tsy afaka mitokana toerana izy satria nisy eritreritra nataony tamin'ny ampitandro filaminana nandritra ny fisambolana azy hoy ny minisitry ny fitsarana. Tsy maintsy atao ny fanadihadiana lalina sy ny famotorana ny Rakotomanga mialohan'ny hamerenana azy sy ny volana aty Madagasikara hoy ny minisitry ny fitsarana Fanirisoa Irinaio Androany. Sokasika dia hatramin'ny tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao. Nanolotra ny politika ankapobeny ny fanjakana teny amin'ny anteny miram-pirenena araka ny voafaritra ny lalam-panorenana ny Praiministra Hery-Tsalama Rajaonarivelo Androany. Tsy maintsy hofitaina ao anatin'ny 4 volana ny figaonan-doha-pirenena hatrany amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika hoy ny Praiministra. Miandrandra amin'ny mpitondra amin'izao ny famerenana ny fandriam-pahalemana indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny vahoaka malagasy hoy ny sekretera jeneraly ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikara Mopera Serafin Rafaminezatsoa nandritra ny fivanianana tao amin'ny Radio Vatiko. Araka ny fanatsitsika tao anatin'ny lohatenim-baovao tapany voalohany dia nanamafy ny minisitry ny fitsarana Fanirisoa Irinaio Androany fa tsy nahazo toerana mitokana Irina Rakotomanga fa miaraka amin'ireo vehivavy voafonja ao an-tanimora. Tsy afaka mitokana toerana izy satria nisy eritreritra nataony tamin'ny tandro filaminana nandritra ny fisamborana azy hoy ny minisitry ny fitsarana nanaikitra mpitandro filaminana izy nandritra ny fisamborana azy raha ny fanazavan'ny minisitra Fanirisoa Irinaio sokajiana ho voafonja atahorana izy noho io eritreritra nataony io ary izany no antony tsy nanomezana azy toerana voatokana. Tsy maintsy mitambatra amin'ireo vehivavy rehetra ao an-tanimora araka izany Irina Rakotomanga raha ny fanadihadiana teriny Zora Barzona. Tsy mbola misokatra ny matoto ao an-tanimora hatramin'izao ary ireo voafonja rehetra dia tsy maintsy mitambatra amin'ny sarama be bahoaka avokoa laza ny minisitry ny fitsarana fa miaraka amin'ireo vehivavy rehetra voafonja Irina Rakotomanga araka ny fanazavany. Ao amin'ny quartier commun Tambabe misy anazy. Ny Maputo aloha amin'izao tsika miteny izao dia mity dia ho an'ny olona sasany izy atahorana hitsoaka sy ratsy fitondran-tena dia tsy mahazo omena faveur any amin'ny fonja fa sao dia hitsoaka na sao dia haniva zavatra. Tsara marihana fa musclé ny fisamborana ny Irina Rakotomanga satria tena nanohitra ny mpitandro filaminana izay sambotra anazy izy ary nisy naratra voakaikitra tamin'ireo mpitandro filaminana izay sambotra anazy izany hoe potentiellement violente izany dia tsy azo apetraka amin'ny toerana mety hoe ahafahany manao izany violence izany. Fa tsy maintsy atao fanadihadiana lalina sy lalina ny famotorana Rakotomanga mialohan'ny hamerenana azy sy ny volana aty Madagasikara hoy ny minisitry ny fitsarana Fanirisoa Irinaio Androany. Tsy midika hoe nangalatra sy nandroba ary pirenena avokoa ny olona rehetra raha manana vola be izy hoy ny minisitry ny fitsarana Androany. Tsy azo adinoina fa mpandraray Rakotomanga ary tsy maintsy atao daholo ny fanadihadiana rehetra amin'ny volany mialohan'ny hanagazana sy hamerenana ny volany aty Madagasikara hoy hatrany ny minisitry ny fitsarana. Zora Barzona no mitatra antsika ny andinindin'izay. Mbola ao anaty ny fanadihadiana tanteraka mikasika ity mpandraraha malagasy ity ny fitsarana Anne Maurice ary tsy mbola misy didiny voaka makasika azy hoy ny minisitry ny fitsarana. Aoriany didy voaka ny fitsarana raha toa ka tena meloka izy vao afaka mamerina Rakotomanga sy ny vola aty Madagasikara isika eto Madagasikara. Ny famerenana vola à la fin azany hoe amin'ny fafa rehefa vita ny condamnation dia misy ny atao confiscation sy ny remboursement dia ireo confiscation ireo zany dia izay vola tafiditra ao anatin'ny procédure ao anatin'ny gel des avoirs na ny fanagazana
ny fananan'ny olona na eto toerana na ny velany no anaovana izay famerenana ny vola izay very izay. Alohan'ny famerenana dia misy aloha ny fanadihadiana hoe iza nanao azy, ohatrinona ny vola voahodina, ahoana fomba nanodinana anazy, aiza daholo ny proof rehetrarehetra, iza daholo ny nandray anjara, mandeha amin'izay ny famotorana, mandeha ny fitsarana, mandeha ny ino moa ty ny fiarovan-tenan'ilay olona ihany koa. Dia izay vao any rina izay vao misy an'ilay hoe fiverenan'ny vola. Tsy voatery nangalatra avokoa ny olona manam-bola rehetra ary mila proof izany satria mpandraharaha Imam Ravatomanga hoy hatrany ny ministra ny fitsarana Panirso Ernaevo. Tsy maintsy manao foana satria ilay volan'ilay olona mpandraharaha izy tsy voatery hoe rehefa manam-bola ny olona dia nangalatra izay. Donc tsy maintsy porofona aloha inona ilay vola nalainy tamin'ny fanjakana, inona ny vola azony tamin'ny fandraharana, fa tsy afaka hoe satria izy mpangalatra dia vola rehetra izany alatra tao. Mbola Madagasikara ireny aloha hatreto no mangataka ny famerenana Imam Ravatomanga aty Madagasikara hoy hatrany ny ministra ny fitsarana Panirso Ernaevo. Fa mbola vaovao manodidina izay vaovao makasika ny Imam Ravatomanga izay dia omban'ny fanarahamaso ny polisy ny siranam-piaramanidina Maorisiana ny mpanamory mpanampy an'ilay fiaramanidina nitondra ny mpandraharaha Imam Ravatomanga araka ny nambarany Absol Vava azy dia notazoma manam-pahefana ny passeport na dia efa misy aza ny fiaramiasa nataony amin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana tsy mbola misy vesatra na fiabangana napetraka aminy hoy hatrany Absol Vavany eo amin'ny fandraisam-peo ny Channel News rahantsika izay. Comme vous venez de le mentionner, mon client c'est le copilote dans l'affaire. Et ce que je veux vous dire, c'est que mon client est subjectif d'une enquête menée par la CID de l'aéroport depuis le 17 octobre. Évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails de l'enquête, mais mon client a été très patient et il a vraiment coopéré avec la police. On a donné plusieurs statements, mais néanmoins, les autorités détiennent toujours son passeport, malgré le fait qu'il n'est pas un accusé dans l'affaire et il n'y a aucune charge provisoire contre lui. De ce fait, la situation devient très aberrante pour mon client et on a navigué nos options légales et après avoir reçu des instructions, aujourd'hui, mon client est venu à la cour pour jurer un affidavit qu'on va s'en servir pour loger une application devant la Cour suprême. C'est tout ce que je veux dire pour le moment et on verra dans l'éventualité qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup. Resika tao anaty lohateny vaovao teo ihany koa fa nanolotra ny politika ankapobeny fanjakana teny amin'ny antenimieram-pirenena araka ny voafaritra ny lalam-panorenana ny Prime Ministre Hery Salama Razonarivelo androany. Tsy maintsy hofitaina ao anatin'ny 4 volana ny fitoanan-do-pirenena hatrany amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika hoy ny Prime Ministre mandritra ny 2 taona ihany koa no fiam-potoana hanavaozana ny rafitra sy ny fitantanana eto amin'ny firenena raha ny nambarany. Isy ny fanavaozana ho hita eny anivon'ny ministera isan-tsokajiny sy ny andrim-panjakana mandritra 2 taona hanavaozana ny firenena io hoy hatrany ny Prime Ministre Hery Salama Razonarivelo matipaika ary voafaritra araka ny tetiandro ny fanavaozana eto amin'ny firenena hoy ny fanehoan-kevitra ny solombavam-bahoaka taorian'ny fanoloran'ny Prime Ministre androany. Zora-barazona mitatra antsika ny andininy izay. Tsy dia hita loatra nandritra ny fanoloran'ny Prime Ministre ny politika ankapobeny fanjakana ny fitakina nandritra ny tolom-bahoaka sy ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny fa dia nifantoka tamin'ny politika ankapobeny ny Prime Ministre. Tsy ho averina eto amin'ny firenena intsony raha nambarany ny fandrobana ny harem-pirenena sy ny fandrobana nataony olombitsy ka natonga ny vahoaka nahantra hoy ny Prime Ministre Hery Salama Razonarivelo. Tsy ho kisarisary ny ady amin'ny kolikoly fa tena ampiarina ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena satria isan'ny nampahantra ny firenena izany. Tsy oatra ny 4 volana ny fanavaozana ny Repoblika ary izana ho tafiditra ao anatin'ny 4 volana ny fitoanan-do-pirenena hatrany amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy hatrany ny Prime Ministre araka ny fanolorana ny politika ankapobeny fanjakana teny amin'ny antenimieram-pirenena androany. Voalohany, fikarakarana fitoanan-do-pirenena andraisan'ny rehetra anjara iainona sy anangonana ny feon'ny setra sy vondrom-piarahamonina rehetra tsy ankanavaka. Faharoa, fanavaozana ny tontolon'ny didy amandalana
momba ny fifidianana sy ny antoko politika mba hiantohana ny mangarahara ny rariny ary ny fanavaozana mifanaraka amin'ny vanim-potoana. Fahatelo, fanavaozana lalina ny seni miaraka amin'ny fanovana arakajin'ny rindra feno sy azo antoka amin'ny fifidianana. Rehefa vita ireo dingana ireo dia ho tanterahana misesy fitsapakevim-bahoaka momba ny lalam-panorenana izay ahafahan'ny vahoaka maneho vantana ny fijeriny momba ny rafitra anorenana ny firenena. Tsy mora ny fanavaozana ohatra ny fitondrana ankehitriny izay hoezahana ho vitaina ao anatin'ny roa taona ny fanatanterahana ireo rehetra voalaza no irina hoy ny solombavamboaka ny Manakara Georges Samaminy irina. Misoritra ny timing fa sy hoe hitatra lavabe na hoentina agnararota fa hoe tena fanavaozana zany ny zavatra iaignatsika amizao dia taoko izy ny mianso ny hery velona rehetrarehetra zany hoe zay sehatra rehetrarehetra afaka mamoaka ny hevitra mamoaka n'izay hitany fa hoentina agnasarana ny tanindrazana. Tokony ho hita taratra manaraka ireo paikady ny fitondrany ny fanavaozana ny volavolan-dalàna ny fenitetim-bolam-panjakana 2024 satria diova ihany koa ny laram-pameana ho an'ny fitondrana izay tsy maintsy enjena mandritra ny roa taona hoy ny solombavamboaka sasany. Rahampitso alarobino amelabelatra ny volavolan-dalàna ny fenitetim-bolam-panjakana Kabeny 2024 eny amin'ny anteny meram-pirenena ny minitra vola sy ny toe-karena raha tokandalo eny amin'ny anteny meran-dolona ny Prime Ministre anotra ny PGE Rampitso Alarbi. Fa tsy ahitana taratra ny asa mivaingana ho tanterahan'ny gouvernemanta ny politika akapoen'ny fanjakana izay nentiny Prime Ministre teo anivo ny anteny meram-pirenena hoy ny solombavamboaka ny Madagasikara izay voafidy atao ambositra Livrason androany na izany aza nefa nisy ny fanambarany ny filoha-mpanjakana mahakasika ny fijerena ireo singa enina tena maharary malagasy amin'izao izay tokony fanarahana amin'ny politika akapoen'ny fanjakana io. Andrasana ihany koa ny mety ifandraisana izany amin'ny lalàna mifeny teti-bola mpanjakana 2024 izay hoentiny ministra mitanam-bola eny amin'ny anteny meram-pirenena Rampitso Alarbi afetra Andriamananjara no mitaritra sika ny andindiny izay. Lalàna mifehy ary voasoratra anaty lalam-pandrenana ny fametrahany fitondrana sy gouvernemanta izay mitsangana ny politika akaben'ny fanjakana na ny PGE hoentina mpandroso ny firenena. Taorian'ny tondrany Prime Ministre ny politika akaben'ny fanjakana malohany ireo solombavambahoaka nanambara ny solombavambahoaka Livrason vao tao ambositra fa tsy dia hita tao anatin'ny politika mpanjakana ity ny asa mivaingana tena ho ataony izao fitondram-panjakana izao. Anisany manome fanantenana kosa nefa ny filazany filoha-mpanjakana ny fametrahana olona ara-pahamehana ireo andreny izay tena manahirana ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Voaraisoma tsara izy teo ny zavatra voamarika fotsiny dia tsy misy ny précision an'ilay ataontsika hoe action ilay activité fa karazana ohatrany hoe sanatrian'izany fampandriana drisy any vahoaka fotsiny dia izy satria karazana ataontsika hoe poézia raha ny firafitra n'ilay ataontsika hoe ny lahateny izay namakiny andriamatoa Prime Ministre zay nefa no iaho tsy tara satria efa nisy ilay point anakenina nolazain'ny filoham-pirenena fanavaozana fa ny lafin'ny jiro, ny lafin'ny rano, ny fahasalamana, indrindra fa ny fampianarana ary ihany koa ny atao hoe ny famoronana asa zany eo milafin'ny resaka ara-toe-karena ihany koa zany dia tokony voaresaka ao anatin'izay zavatra zay. Tsy vitany atao hoe fanolorana ny PGE androany iny nefany fa hojerevana indray raha misy fandraisany ataontsika hoe eo anivon'ny loi de finance satria any no tena miompana bebe kokoa ahafahana hoe mahatratra sy atao hoe mijeran'izay atao hoe tanjon'ny fanavaozana izay. Rampitso Alarbi no hitondrany ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola manoloany ireo solombavambahoaka ny teti-bola mpanjakana 2024 ka andrasana araka izany ihany koa hoe ity solombavambahoaka ity ny ampy fandraisany ireo asa voalaza amin'ny fandaniana ao anatin'ny teti-bola.
fa miandrandra amin'ny mpitondra amin'izao ny famerenana ny fandriam-pahalemana indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny vahoaka malagasy io ny sekretera jeneraly ny fivondronam-beny veka eto Madagasikara Mopera Serafin Rafanomezantsoa nandritra ny fivahinianany sy atao amin'ny radio Vatican. Tavitra ao anatin'ny asa tena maika ilaina ifatoan'ny fanjakana amin'izao ny famerenana ny fandriam-pahalemana miaraka amin'ny rano sy ny jiro, ny fanabeazana sy ny fampianarana ary ny fanamboaran-dalana matsiaro voatoitoina sy tsy afaka mamokatra ny tatsaha noho ny fiverenana ny tsy fandriam-pahalemana indray. Manenga ny tanora malagasy hanaja ny soatoavy ny fahendrena sy ny fanajana ihany koa ireo eveka eto Madagasikara manoloana ny firongatry ny teny ratsy sy ny opa tamin'ny fotoana nampamaivay ny fihetsiketsehana teto amin'ny firenena fitiavana dony Vatican News. Ny vahiny tao amin'ny fandraisam-peo ny radio Vatican ny sekretera jeneraly ny fivondronam-beny eveka eto Madagasikara ny Mopera Serafin Rafanomezantsoa nentiny nanasongadina ireo teboka goavana tao anaty ny fanambarana ny fivondronam-beny eveka eto Madagasikara ny farany herinandro teo izany. Izay ivony tamin'izany ny ayan'izy ireo amin'ny fizotry ny fitondrana tetezamita amin'izao fotoana izao. Ils mettent en garde en fait contre un retour, j'appellerais, aux dérives du passé. Pour dire que voilà, la population, quand elle a exprimé leur souffrance, puis voilà, ils ont quelque chose à demander. Et donc le pouvoir actuel doit suivre de près ces aspirations profondes du peuple malgache et puis de laisser de côté en fait toutes ces mauvaises pratiques politiques du passé. Parce que là, les gens, surtout en brousse, ils savent pas grand-chose pour comprendre qui fait quoi, mais l'essentiel pour eux, c'est d'être sécurisés. Et c'est leur droit, effectivement. Et puis, comprendre le phénomène d'insécurité, ça reste toujours une question très difficile à Madagascar. Donc, à chaque fois qu'on traverse une situation comme telle qu'on a aujourd'hui à Madagascar, il y a souvent, en fait, cette déstabilisation au niveau de la sécurité. Il y a pas mal de groupes des gens qui profitent gratuitement comme ça et on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est cette peur, en fait, qui a saisi énormément les évêques. Itaky fanovana ireo eveka saingy kosa samy antso azy ireo iverina amin'ny fanajana ny soatoavy ny fahendrena sy ny fanajana irongatra loatra ny tena ratsy sy ny fanompana ary ny endrika tsy fanajana samihafa nandritry ny fotoana ny sy ny hetsika reto amintsika hoy ny fanazavana. Là, on a remarqué durant tous ces temps que les jeunes, ils ont dit des gros mots, ils ont insulté gratuitement leurs adversaires. Donc, on peut dire qu'il y a un peu de débordement. Les évêques qui disent, écoute, la manifestation, en fait, tout le monde peut le faire, demander quelque chose, ça fait partie du droit citoyen, mais quand même, il faut garder certaines valeurs. Ny pejy Pussy Best mampafantatra asarotona ny fakana noty eny amin'ny université Antananarivo. Asarotona teraka ny fakana mpianatra noty eny amin'ny anjerimanontolo. Ohatra ny hoe navita première année na deuxième année teny Akatso dia nijanona tsy nianatra ka tia haka ny notiny tamin'ireo taon'ireo. Takinana taratasy avy any amin'ny fianarana hafa idirana na ny orinasa iasana ny mpianatra vao avoaka le noty. Takina ihany koa ny adresy mailaka an'ireo fianarana na orinasa ireo hoe andefasana ilay noty. Avezivezy toy ny afiraka takalo ny ankizy. Maro nefa ny sady tsy hanohy fianarana ny akafa no tsy asa fa mila ny noty hoterizina ka ampiasaina amin'ny fotoana ilaina azy. Misy ireo orinasa sasany na vao mitady asa na stage fotsiny aza dia efa mila ilay noty. Dia ahoana moa zany ny fomba hakana taratasy any amin'ny orinasa iray vao ametrahana fangatahana asa na stage. Fa maninona ny asarotona toy izao zany? Tsy mazava fa amin'ny maro ilay izy. Hafahafa be ilay fomba fiasa. Ny pejy Santara Diamondra mitondra fialatsino anareo mpanaraka amin'ny fahitalavitra TV+ Madagasikara eto Ambatondrazaka noho ny fahatapahana andritra ny ora maromaro. Nisy olana ara-teknika taorian'ny varatra Omaly Ariva iny. Efa miverina amin'ny lony ny sary noho ny fifanomezan-tanana tamin'ireo ekipa teto Ambatondrazaka sy ny teknisianina ao Antananarivo. Mbola eo pamahana ny olana momba ny feo izahay ka mangataka faharetana ho antsika. Mankasitraka indrindra ekipa TV+ Ambatondrazaka.
fa mitaketrany ny fahamelona amin'ny mpitondra ny fiarahamonim-pirenena PFNOSCM voy firaisana na dia efa nivadika aza ny pays eto Madagasikara raha ny nambaran'izy ireo. Mbola tena marefo raha ny toetra ara-politika ianana amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ho ny fiarahamonim-pirenena mbola maro ireo tranga sy zava-misy eny fotony tanteriny firaisamonim-pirenena fa mety anohitoiny ny fiarahamonina sy ny lamina ara-tsosialy ary ny filaminana eto amin'ny firenena noho ireo olana mbola tsy voava maro samihafa indrindra eny anivo ny fiarahamonina mitaky faran'izay aingana ny fametrahana tondrozotra mazava ahafahana miroso amin'ny fanavaozana ifotony izay ny matimatesana tamin'ny tolona ka iarahan'ny rehetra midinika sy mamolavola ny vovona ny fiarahamonim-pirenena malagasy. Mampiteny andriambolona eo amin'ny sarin'ny Omega Ranevitsona. Na dia efa niova pejy Madagasikara dia ilaina hatrany ny maharaka sy mailo satria marefa hatrany toetra ara-politika araka ny fanamariana ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena ny fikorotana ny andro renany tsy fivadiana sy ny mangarahara izay malemy sy voafeh ka miteraka tsy fitokisany vahoaka ny mpitondra sy krizy politika no isan'ny antony lehibe mahatonga ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Manoloana izany tena ilaina maika ny fanangana lafi-pitondrana demokratika kokoa mirindra ny lavitry ny kolikoly miaraka amin'ny talidalina mazava nohizana ny fanavaozana ny firenena amin'ny alalan'ny ezaka iarahany rehetra voalamina sy voadinika tsara ho hiatrany fanazavana. Tokony aneo fandraisana andraikitra sy fanaovana ny anjara biriky ny olom-pirenena tsirairay mba ahafahana mamaly ny fandriany vahoaka malagasy ho amin'ny rariny sy fandrosoana. Araka ny fandiniana nataondra fikambanany fiarahamonim-pirenena ny fotony dia mbola misy olana tsy voavaha izay mety anohitoina ny firaisan-kinam-pirenena sy ny fitoniana ary manakatsakana ny tena fampandrosoana ny fotony. Maro amin'ireo olana tsy voavaha no mbola hita taratra toy ny fikorotana eny amin'ny fokontany sasany, ny fitaraina mifandraika amin'ny voka-pifidianana, ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny sehatry ny lavanilina ary ny fanararaotana amin'ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany. Izany rehetra izany hoy ny PNF ONCM na ny sehatra nasionaly ny fiarahamonim-pirenena dia manimba ny fitokisan'ny vahoaka sy ny fitoniana sosialy. Mamafisin'izy ireo ihany koa fa miankina amin'ny famendrehana sy ny fandraisana anjara ny olom-pirenena ny tena fanavaozana ny Madagasikara. Ireo olana lehibe ireo dia manolotra sosikevitra ny vovonana toy ny famerenana aingana amin'ny laoniny, ny andro rena ny famendrehan'ny firenena, ny fametrahana rafitra mahomby isorohana sy amahana ny ady sy ny fifandirana, ny fanaovana fifampidiniana amin'ny vahoaka ary famoronana tontolo iainana mahasoa sy manohana ny fiarahamonim-pirenena. Na dia sarotra aza ny toetra rà dia azo tanterana ny famahana izany raha misy ny fahavonona ny rehetra hiasa amin'ny mpahombiazana sy hanongotra ny fomba ratsy ho hiatrany PFN OSCM. Fano isorona tao anatin'ny lisitra hiaran'ny abatserana na 10% ny lavanilina sy ny kakao ary karazana lohamenaka sasany avy eto Madagasikara miditra makao États-Unis araka ny fanapahan-kevitry ny fanjakana Amerikanina. Miaritra nanomboka 10 Novambra lasa teo izany vokatry ny fampiresahana teo amin'ny fanjakana Amerikanina sy Malagasy no nahazahoana izao fanapahan-kevitra izao mba hitohizany famatsiana ireo entana stratégique ilaina ny firenena rontonto hoy ny masovony Madagasikara ao Washington. Fanazavana. Nanao soni ny didim-panjakana mikasika ny fanitsiana ny ampantseranana mikasika ny vokatra ara-pambolena sasany ahondrana mankao États-Unis ny filoha Amerikanina Donald Trump. Anisan'ny firenena voakasika tamin'izany fanovana izany Madagasikara amin'ny alalan'ireo vokatra izay ahondrantsika mankao États-Unis. Raha ny fanapahana no raisy ny fanjakana Amerikanina ny volana Aogositra lasa teo dia hiaran'ny ampantseranana avokoa ireo entana miditra ao États-Unis afa-tsy karazana entana vitsy ihany. Raha 7.7 isanjato izany Madagasikara tany ampiandohana dia nidina ho 5.0 isanjato izany avy eo. Taoriny sy ny nataony Donald Trump io dia niova indray ireo sokajiny entana ahondrany Madagasikara mankao États-Unis hiaran'io ampantseranan'io. 17 Novambra lasa teo voaisitra tao anatin'ny lisitra hiaran'ny ampantseranana 5.0 isanjato ny lavanilina sy kakao ary karazana lohamenaka sasany avy eto Madagasikara ho nitatitra navoaka ny masovony Madagasikara ao Washington. Misy ato anatiny reto fafana ireto avokoa ireo karazana entana niaran'ny fanitsina Madagasikara manokana, eo ny dipoavatra voatoto na tsia, eo ny lavanilina efa voakirakira na tsia, ny jorofo, ny noix de muscade, ny cannelle sy ny kakao efa voakirakira na tsia. Vokatry ny fifampiresahana teo amin'ny fanjakana Amerikanina sy Malagasy no nahazoana izao fanapahan-kevitra izao mba hitohizany famatsiana ireo entana stratégique ilain'ny samy firenena roa tonto hiatrany ny masovony Madagasikara ao Washington.
fa mavesatra ho an'ireo mpitatitra taxi moto ny vola lain'ny commune amin'izy ireo isa taona izay manodidina ny 2 alina sy 3 hetsy ariary ambany anefa ny vola raisy ny mpitatitra taxi moto amin'izao fotoana izao raha nambaran'izy ireo manomboka sahirana ihany koa ny vahoaka ny Antananarivo ka ireo olona maika sisa no mitaingina taxi moto eto Andrenivohitra efa mahatratra 4 arivo moa ireo mpisehatra amin'ny taxi moto eto Antananarivo amin'izao isaraka izany fivoriana iarahan'izy ireo andiniana io tedi-bola takina amin'izy ireo io sy amolavolana tolokevitra eo anivo ny fanjakana amin'ity sehatra ity Eliza Hermanna Serik Ranevson mitatrantsika ny andidin'izay. Efa mahatratra 4 arivo ireo mpisehatra amin'ny taxi moto eto Antananarivo amin'izao fotoana izao betsaka ireo mpitatitra no efa niaran'ny fanendany eo am-panatanterana ny asany izay efa maherin'ny 50 ary misy ihany koa ireo taxi moto izay manendaka mpandeha eto Antananarivo. Misy ny tsy fanarandalana taona mpitatitra taxi moto sasany izay manimba endrika ny sehatry ny taxi moto hoy ny vovonina ny mpitatitra taxi moto miaradia indrindra ny eo amin'ny lafiny tsy fahatombana ny kodiaran-droa. Tena tsara ary zay moa zany vinavina-kevitra anay hoe tsy hisy intsony moto de temps hiasanao an'izany sehatra taxi moto zany fa kosa entinay hanatsarana ilay izy dia izay ny antony hanaovana eny atotra mba samy ihany koa nefany samy moto 4 tonnes daholo no ampiasaina ao anatin'izy eto kosa izay dia tsy mifidy ary tsy misy fitenenana mihitsy hoe moto scooter ihany no afaka misehatra taxi moto na moto routier ihany fa afaka misehatra raha aminay manokana zany tokony sehatra daholo satria misy ny olona mifidy aloha izay andeha amin'ity scooter ty na mifidy ihany koa aloha izay andeha amin'ity routier ty. Mitaraina moa ireo mpitatitra amin'izao fotoana izao fa ambany ny vola azon'izy ireo amin'ny andavanandro ireo olona maika sisa no mitaingina taxi moto tsy toy ny fitaterana rehetra tsy zakan'izy ireo arak'izany ny vola alaina aminy isan-taona izay mahatratra 2 alina sy 3 hetsy ariary hoy ny filohan'ny mpitarika taxi moto miaradia mpanofa kodiaran-droa avokoa nefa ny ankamaroany ireo mpitatitra taxi moto ireo. Mafy ny asa isika raha teo isika vahoaka malagasy isika vahoaka Antananarivo tsy dia manambola fa tena ireo zay tena maiky zay tsy afa miala amin'ny taxi moto sisa zany no afaka mba mandeha amin'ny taxi moto amin'izao fotoana izao zany tena ambany ny vola azo misehatra taxi moto ka ambany amin'ny vola mpisehatra taxi moto zay izahay ireo tena mpisehatra taxi moto mahafantatra hoe ohatrinona moa zany ny vola miditra amin'ny mpisehatra taxi moto tsirairay dia izay no mahatonga anay hoe anjara anay no maminavina hoe zao ny teti-bola zakatsika rehetrarehetra mba ho arositsika eo anatrehan'ny fanjakana eo anatrehan'ny commune eo anatrehan'ny ministera zany. Ho fampanarandalana sy fanentanana ireo mpitatitra taxi moto isy ny fivoriam-be iaran'izy ireo ny sabotsy ho avy izao. Ho any matona zaka kosa indray isika amin'ity vaovao manaraka ity tsy manaiky ny fangatan'ny olona manokana ny tany manodidina ny tohadrano ao Andilana Toby ireo tantsaha ao an-toerana mitarika fahasimbany ny tohadrano ny fananganan'olona fotodrafitrasa amin'ireo tany manodidina azy ireo izay tsy ekeny ireo tantsaha manainga ny fitondram-panjakana hijery fotony sy anadiady izao zava-misy izao ireo ponina manodidina any an-toerana fanazavana dia ny Sandra Diamondra eo amin'ny sary ny miorana rindra TV Plus matona zaka. Anisan'ireo lemaka mamokatra tia loatra noho ny fanana amin'ny tohadrano ao Andilana Toby ny eto manodidina ity commune Andilana Toby district Ambatona Zaka ity manomboka miaritra nefa ny rano noho ny fisian'ireo fahasimba ny tontolo iainana manodidina azy. Ity barrage tia BDB ny phase tompontsoa sitraka ao anatiny raha jerevantsika ny manodidina efa potika ny tontolo iainana satria hatramin'izay ny simba fangatanana ataonao tsotra sy mpanao politika sy mpanambola zay dia tena hitantsika hoe nangadina hatrany amin'ny fotony ny kininina sy ny zavatra maniry rehetrarehetra izay ny fokon'olona misitraka ato anatin'ity toerana tia ny tena nanajary azy mba hahatsara an'ity tohadrano bevava ity. Misy mikapa ireo hazo manodidina antony fikasana taona andian'olona hanao fangatana tany mpanjakana anangana fotodrafitrasa amin'ilay tetikasa fizahantany. Tsy eken'ireo tantsaha izany satria loza ao amin'ny fambolena sy ny familomantenan'izy ireo. Mangataka tany ao anatin'ny baraziny Behivava izay efa misy atota taratasy maro dia manam-pikasana ano ity barazy ity ho lasa site touristique ny fikasan'izy ireo zany hoe anao hotely lehibe 5 étoiles anao bengalo anao zavatra samy hafa ho lasa toeram-pitsangatsanganana izy ity nefa dia velaran-drano manodididina ny 10 hekitara natao fanirana tanimbary ary misy fotoana
noho ny faratsiny tontolo iainana ankehitriny dia ritra miaritra amin'ny fotaka io barazy io raha sanatria zany ka lasa tantanan'ny tourisme zao barazy zao ka ritra miaritra amin'ny fotaka io tsy ahafahan'ireo vedety samihafa ampiasaina ny amin'izay toeram-pitsangatsanganana avolenta izay dia mety hifanotohina ny asan'ny fambolena sy ny asan'ny fizahantany noho zany dia miangavy zay tompoko aleo mba hipetraka ihany zao barazy zao ho tantanan'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana entina mikarana vary edina amin'ny tsy fampitsakafo eto Madagasikara. Toetransika ato anatin'ny fampahalalam-baovao matsiaro mijaly ireo fokon'olona ao amin'ny fokontany Tsinjorano distrikana Antsirabe voalohany faritra Vakinankaratra noho ny fibodona tsy ara-drariny ataony teratany vahiny ny tanin'izy ireo mirefy 9 hektara miantso ny fitondram-panjakana araka izany ireo vahoaka ny mba hijerena izao zava-misy izao noho ny mbola fisiany kolikoly misy eto amin'ny firenena TV+ Antsirabe no mitaitratsika ny andindiny zay. Miteraka savorivory eo amin'ny fokon'olona sy fikambana iray amin'izao fotoana ny fibodon'ny teratany vahiny ity tany izay mirefy 9 hektara eto amin'ny fokontany Tsinjorano commune Ambonivohitra Antsirabe ity. Nandritra ny 17 taona no efa nampiasa ity toerana ity izy ireo izay nanaovana asa soa andro mpiarabelona toy ny fanohanana ireo tokantrano marefo sy be antitra ary fanampiana ireo mpianatra manarivony amin'ny fianarana. Manana ny taratasy mazava sy ara-dalàna mikasika ny tany ny fikambanana saingy taorindra raha teny anivon'ny fitsarana nefa dia nahazo rariny ireo vahiny. Manana titara ara-dalàna izahay makasika ny taninay izay misoratra amin'ny Andriamatoa Randriamazava Harimarka titara numéro 22-269P fitiavana. Ankehitriny nefa tompoko ny zavatra mampalahelo dia misy vazaha karana izay tonga haka ny tany misy anay ity. Io vazaha izay milaza fa tompon'ny tany izay maka ny tany aminay io milaza ho mpandova izy nefany anarana vazaha efa tany amin'ny tany koloniala tompoko no lazainy fahalovany izay ahafahany hoe maka ny tany izay anananay nandritra izay 17 taona izay ary dia nahazo rariny teo anivon'ny fitsarana mbaratonga voalohany teto Antsirabe izy ireo dia manao asoava aminareo izahay manam-panefana rehetra mba hijery kaiky momba ny situation izay misy eto aminay fa dia tena hoe tandondoza ny voaka malagasy amin'ny fomba tsy mendrika ataon'ireo izay manao any kolikoly mamotika ny voaka malagasy. Tsekena velively ny fanaovana triny azo lena sy mizana-trindinila atao amin'ireo voaka malagasy raha ny nambarany solombavam-bahoaka Antsirabe voalohany Jean-François Michel amin'izao toe-java-misy izao. Manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana araka izany ny tenany ny maijerena akaiky ity raharaha ity noho ny mbola fisiany kolikoly hatrany eto amin'ny firenena. Misy an'ireto vazazy karahanyreto misy loky milaza fa mpandova amin'ny bagatelle ka zao no izy manao antso avy aminao Andriamatoa Flo Andriamatoa chef d'état colonel Mika ianareo mpanolo-tsaina miaraka aminy tsy mbola vita ny tolona izay nataontsika ao ihany koa ianao Ramatoa ministre ny fitsarana madame Fanny Rousseau ianao ihany koa Andriamatoa ministre ny aménagement tsy mbola vita ny tolona fa iarahantsika mahita amin'izao ny kolikoly sy ny atsojay ataon'ny vahiny niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha ka ny maty matesa tenitsika teny Kianja dia ny anafoana ny tsy maty manota sy ny olona mibody tanin'olona akitsy rano satria ve mahantra ny vahoaka malagasy dia anaovana didy-jato nanaovana bitolo ka manomboka eto tompoko dia tsy anaiky izahay sa ahoana ny hevitra rara olona tsy anaiky zay fa andray fepetra zay ka eto manao antso avy anao Ramatoa ministra jereo akaiky sy maika ity raharaha ty fa izahay dia andrara tsy hisy hidikiditra ity intsony ireo karana sy vahiny ireo vaovao tapatapany kosa indray zao no arahintsika. Avelotarana noho ny lisitra rotsy mitovy samy misy fitomboky ny seni io kandidata amin'ny fifidianana komunaly raha tsy manotry Razafy Arsan dizy hidanina satria araka ny nambarany dia maro tamin'ireo mpifidy tokony hifidy azy izay efa nifidy nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka no tsy afaka nandatsabato satria tsy tao anaty lisitra vaovao nampiasaina intsony indray. Nitondra ny pirofo ananany teo amin'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana tao amin'ny fianaratsoa izy ka navotrany fa ny voalohany Desambra 2024 rehefa nandrefa misy mikonokony anao osika ny fifidianana dia nidina tany amin'ny commune Andohany Lakaka ny filohan'ny seni distrikany Iosy sy ny mpiara-miasa aminy ka nangorona ka raha mpifidianana tsy voazara miisa 220 sy 910 tao amin'ny fokotany Tsaratanana, fokotany Ambalafary, ao amin'ny fokotany Mangatoka sy Mangarahara. Mbola nisy ka raha mpifidianana misa 270 tratra tao amin'ny ekipa ny kandidany Irina tao Andohany Lakaka ka nahory ny commandant brigade sy ny chef de poste police roa
ary lehibe ny boribory tany sy aisin'ny solotena ny komuna izany karaha-pifidianana izany. Tena nampiasa ny lisitra vaovao misy fitomboko ny seni nampisy fikorotana an'io ny kandida nirina sy ny mpifanandrana sy ny ekipany. Rao mpifidianana 17 amin'ny 4 nahitana porofo mivaingana mahakasika ny fanakalozana lesy mpifidianana no ny foanan'ny tribonal misana ny ady amin'ny fanjakana finaratsoka namoana didi-pitsarana sy tokony isy fanitsina voka mpifidianana raha ny tokony ho izy satria mbola misy vato manakery 570 sy 540 tombo mpifidianana 17 anatin'ny komuna 5 Tavela samby tsy nanaiky ny kandida rotonta ka nampiakatra ny fitsarana fandravana ny didy navoaka alasana kosa ny toyan'ny fitsarana fandravana ary miandrandra ny fivoahan-didy ny vahoaka ny komuna andohany lakaka. Tranombarotra lehibe iray no nisy nandroba ny aliny alatsany 17 Novambra teto Matonozaka. Lasa avokoa ireo entana lafo vidy maromaro. Niditra teo amin'ny varavarakely izy ireo ary namaky ny fitaratra. Fantatra ihany koa fa maro ireo tranga vakitrano amin'ireo fokontany maromaro eto Matonozaka tato ato toy ny tao varadrovavaratra izay nalasanana entana ny tokantrano maro. Manentana ny rehetra mba samy ho mailo sy hanao andro maso ireo mpiaramonina mba hatrarana ireo izay tena mpanao ratsy eto an-toerana. Dia mbola ao anatin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ireo somon'ny fanehoan-kevitra nataon'ireo mpandray anjara tao amin'ny fandaharana demokrasia mivantana tamin'ity anio ity andeha aro raha itsika ireo somony tamin'izany fanehoan-kevitra izany tao amin'ny ireo mpandray anjara tao amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana fandaharana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Oui, monsieur Nevtron navena tsy lazaina. Ny fitondrana misy amin'izao dia tsy teteza mita fa fanjakana amin'ny endriny vaovao ka tokony ho isy ny fanavaozana. Fisaravana institution rehetra ACC, CNI, Sénat, Assemblée nationale, indrindra ny lalam-pandrenana constitution. Tsisy ny olona ny miova. Ity natongavana tsotra ihany. Tsy teteza mita amin'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao fa fanjakana 4e république amin'ny endriny hafa nataoko endriny vaovao tsy maninona. Noho izany tokony isy ny resaka refondation na fanavaozana. Demokrasia mivantana. Oui, kosa monsieur Raharson avy any bypass. Ny fanovanana ny fanorenana dia ireo rafitra volavolainy rehetra. Ny fiovanana ny fanovana dia soroana ny tsy ho fatifatana tsony ny olona toy ny teny malaza ny tany ambositra ny tany kongo fa misy rafitra ara-pahasalamana mipetraka tsara eo ny kalitao ny zavatra ho an'ny boka tsy misy botulisme ny raisana fanapahan-kevitra ara-potoana fa tsoatran'ny olona matimaty foana tsoatran'ny matimaty foana ny tany kongo ny fandraisana ndraikitra eo no eo natao hoe fanovana rafitra volavolainy fikomandoha volavolainy rehetra. Demokrasia mivantana. Tsy fanonganam-panjakana ireny fihetsiketsehana ireny fa ara-dalàna araka ny lalam-panorenana. Oui, monsieur Ratsy mihilana ve nakady lalana. Araka ny lalam-panorenana tsy fanonganam-panjakana fa ara-dalàna ny fihetsiketsehana sy ny andraisan'ny kapisady fahefana iny ny kolonel ara-dalàna araka ny lalam-panorenana. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Vao mahakasika ny fandarana raha ianao eto amin'ny fitalavitra TV Plus Madagasikara ny Petri Chef kosa indray dia mpanamana mpiray tanàna fa io ihany koa ireo mpiavana no isan'ny mandrafitra ekipa ao anatin'ny Petri Chef en duo izay fandarana raha ianao eto amin'ny fitalavitra TV Plus Madagasikara anisany arainao ampahafantarana amin'ity ala ity ny fiomanany Fenoasina sy Nansia isan'ireo mpifaninana latsaka ny 12 taona ho antsika izay fanadina tateriny Adjia Andrea Salama izay. Kompatanana avy aty amin'ny Petit Chef en duo izay hoarahanao ao aorian'ny fandaharana eto amin'ny TV Plus Madagasikara annual. Mpianadana cousin cousine i Fenoasina sy Nansia izay isan'ireo voafantina andray anjara andrafitra ny fondrona iray ato anatin'ny Petit Chef en duo. Zareo zany no duo ao an-dakozia ka dia izao tsinjo mitetiny tsena ny tatsay aty Anosy zato izao fa ihany koa mampitany vidiny entana aty Anosy Betsena zareo. Dia nefa nieritreretina hoe dia manjary seratra. Dia ahoana zany no tena netina faritra aloha. Amin'ity herinandro ity tokoa eo fampahafantaran'ireo mpifaninana sy ny fiomanan'izy ireo no arahana ato anatin'ny Petit Chef en duo. Merci. Sogositsika anaraka ny voambolana.
toy izao indray ny voambolana ianarantsika ao amin'ity androany ity, besisika na karpa. Hoe besisika dia anarana karaza-trondro lehibe velona andranomamy na andobo. Azo ilazana azy ihany koa ny hoe karpa, izay voambolana anagasiana ny karpa amin'ny teny frantsay. Fehezanteny ohatra amin'ny fampiasana io voambolana io ity manaraka ity. Mampiavaka ity toeram-pisakafoana iray eto Ambatondra Zaka ity ny fahaizan'izy ireo mahandro ny besisika. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Azo ianarana ary atao anton'asa fivelomana tsara amin'ny fiompianan'ny besisika raha eto Madagasikara. Rehefa izay no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro no hoe besisika rehefa milaza ilay karaza-trondro, karpa rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana amin'ny mafy azy. TV Plus Madagasikara. Sagositsika ijery ny eo arahoe. Wow, Choco! Rose et sucré, Choco Pearls, cornflakes nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Ewanilano. Nulchawana. Moteur, action. Salama tompoko. Salama, wana Ramsey. Ay. Tsara nga hitanao le tsy am'le tsy ambony etsy ny tôbilako. Vaky le pneu am'le hitanao le misy mivatra courant de lait. Leo am'le misy le mivatra an'le zanak'isoa matsiro be mikarako dia tsy nazaka nahitana izy dia nijanona. Nisy vato maranitra be tao dia vaky le pneu. Dia sao dia mba misy clé eo aminao dia clé de roue. Za carte cour fa mbola lasany ny patron. Tsy le patron eto fa le clé dia anna. Netiny ihany la clé. Ay. Netiny ihany la clé. Fa za nga ty tena gaga am'le olona tsy tia an'le nakisoa. Ao ambony le cochon de lait vidiko zay io maraiky loa sasany eo. Tena ohatry hoe olona tala le tsy mihinana an'le zavatra tena matsiro. Efa nandrahoana an'ilay be. Mortadelle le efa ninana. Efa nina cochon de lait. Tongony. Sofony tena mikarepoka. Ohatra araka hoe tena anao an'le tongony atao remy mihitsy anaovana an'le tanao fangaro amin'ny voanjobory. Tsy naharitra ny nahita an'le kisoa dia tsy maintsy tonga e. Mba mekely an'izay mba mety. Fa mety mbola ela be le patron anareo. Fa avy izy ka. Ana za patron? Grave fe. Tamam patron. Bolo yakatra ry ambony ary. Fa nisy le sakafo kitika nga? Tsisy kitika fa le sakafo nandrahoandry zareo ao tsy napoziny hoe ho avy tsika. Ay. De henakisoa nataonao dia alao mitady le sakafo le enombotra ohatry zany aty ambony aty. Alao antsika amin'ny sakafo. Salama tompoko. Siral le danger tena miala tsindrina fa hitanao aty ambony azy misy an'le ohatrantrano mivarotra biby maloto. Tsendra nandalo dia mipoaka ho azy le pneu. Mivarotra henakisoa sy cochon de lait. Tena gaga amin'le olona mbola mihinana an'ireny. Reny maloto. Fa tena tsy ohatran'ny olona tala le mihinana an'ireny. Fa sika mba hindrana kirika ho aza e. De le vaky le pneu koa fa mipoaka vao nahita an'le tarin'le cochon de lait nijery an'le pneu ohatry ao tonga dia mipoaka ho azy. Dia sika mba hindrana. Tsara tena tonga dia gaga amin'le ohatran'ny olona tala mihinana an'ireny fa mba ampilao clé. Dia kirika. Mena kirika izy. Safady indrindra tompo. Voy ao re. Voy. Satra tompoko. Nga mihinana. Ok. Mba me clé. Toetra tsara ny fahetsiana ary toetra ratsy ny fiatsaram-belatsihy aza misolelaka. Coupé. Dans la boîte. Zay no metrako ny mandrapitafo amintsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy hitondra ny songadina Gracia Andresy toerina. Efa manomboka ny fiomanana amin'ny taompahavaratra 5:20 enina 5:20 mijery mialoha ny fametrahana ireo fitaovana hoentina amonjena aina amin'ireo faritra ahina amin'ny rivodozana eo anivon'ny birao nasionaly misahana ny loza sy ny tandindondoza na ny BNGRC amin'izao raha ny tatitry ny tale jeneraly Eliza Hermana tatratsika ny andidin'izay. Efa mijery ny fametrahana ireo fitaovana hoentina mamonjy aina sy ny sakafo ho an'ireo traboina amin'ny toerana ahahina amin'ny rivodozana eo anivon'ny birao nasionaly misahana ny loza sy ny tandindondoza amin'izao fotoana izao dia efa miomana amin'ny fahatongavan'ny taompahavaratra 5:20 enina 5:20 isika hoy ny tale jeneraly ny BNGRC.
ao anatin'izay fanomanana izay a dia eo koa ny BNGRC dia mitondra tatsoroka ho an'ny ministeran'ny mponina eo koa ny fanajariana ny tany amin'ny alalan'ny apipa amin'ny ilay atao hoe fanadiovana fanohizana ny efa natao ihany andreny canal lakan-drano rehetrarehetra zay mety atonga ny tondradrano reny raha ohatra ny eto Antananarivo manokana dia mety efatsika teny amin'ny ainao manjery isan-karazany tany ny zavatra efa ataon'ireo amin'ny ministera mponina miaraka amin'ny apipa araka nyvolazako teo fa ny BNGRC dia anisany mitondra tahatsoroka ao anatin'izany amin'ny atao hoe fanampiana an'ireo olona manao an'izany asa izany. Tsikaritra ihany koa fa na efa amin'ny ankatoky ny taom-pahavaratra mbola misy hatrany ireo famaizana trano amin'ireo faritra maro hatrany eo anivon'ny BNGRC. Efa nisy moa ny vonjy-aina izay nalefa tamin'ireo faritra voakasika toy Ambatoboeny, Vatomandry, Mahanoro sy Manambondro. Manentana ny olom-pirenena arak'izany eo anivon'ny BNGRC. Fa lasa atao hoe fomba mahazatra angamba ny fianonan'izany hatramin'izay zany amin'izao fotoan'izao dia ny atao anivon'ny zany dia tsy mitsahatra ny manentana amin'ny fiarovana an'ireny haitrano ireny dia efa misy moa ny fanentanana ataon'ny mpisehatra rehetrarehetra manomboka ny amin'ny farany ambany zany manomboka ny amin'ny vokotany tonga ny amin'ny commune ny eto ny ekipa BNGRC koa dia efa manao an'izany fanentanana izany mba atao hoe apiena ny anafoana aloha zany ireny moa ndraindray satria misy ihany no atao hoe tsy fanahinina izy ireny misy ihany ny fanahinina fa hoe apiena arak'izay azo atao ny fisian'ireny tranomay ireny. Dia nisonganino antsika mamarana ny fampahalam-baovao amin'ity alina ity aorian'izao fampahalam-baovao izao dia mbola hisy ny fandaharana manokana izay hianga avy any Ambatondrazaka anasana antsika ny anaraka izany ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-piona.